ry avana malala rehetra ao amin'ny tompo a andro lehibe ny andro androany, andro izay niakaran'i Jesosy tao Jerosalema niorako raha ny olona rehetra, nanomezan'ny olona rehetra voninahitra azy fa izy ny mpanjaka. Teo mihitsy aza natonga ny fariseo rehetrarehetra nitodika hoe aiza zay herinareo sy fahaizanareo fa tapitra nanaraka ny Jesosy daholo ny olona rehetra. Zany no dia raintsika amin'ity andro androany ity. Nefa milohan'izao fanompoam-pivavahana izao a mba manentana anao indrindra mba hanomana fanatitra ny trano any, dia samy manao fanatitra ianareo tsirairay avy any tokantrano tsirairay avy any a rehefa tonga ny fotoana ivoan'ny fiangonana dia manatitra an'izany a any amin'ny toeram-piangonana misy atsika tsirairay avy any. Miarabantsika rehetra ampiany ny fitandramomasina miona amin'ny tompo amin'ity androany ity. Miarabantsika rehetra hatrany tokantrano tsirairay avy any miona amin'ny tompo amin'ity androany ity. Ny mpanompon'Andriamanitra Pasteur Tahina Andriantsoa no mitarika ny fotoana amin'ity androany ity. Dia faly miarabanareo aho a dia tsika mivoninahitra an'Andriamanitra satria izy ilay efa niteneny mpanao salamo miderahan'i Jehova fa tsara izy eny mandrakizay ny famindram-pony. Nandratra ny tanantsika kavanantsika ary voninahitra ny ho an'Andriamanitra tompontsika. Halleloia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Dia ampitomboina ho aminao any ny fahasoavana mampiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ny salamo 7 a no entintsika manohy izany fiderana an'Andriamanitra izany, ny 1 hatramin'ny 9. Ao aorianan'izay kosa dia efa homaninao a eny an-tananao ny firana voalohany a andriananahary masina indrindra. Ny anjelinao izay mitoetra eo aminao mifamaly hoe masina indrindra andriananahary telo izay iray a. Ny 1, 2, ary 5. Rehefa hitanao ary zany dia iarahantsika rehetra mamaky ny salamo 7 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Andriamanitro, tafatoetra ny foko, ny fanahiko no hira sy ankalaza, mifoaza ary valisy lokanga, ifomanrainako aho, hideranao eny amin'ny firenena maro a Jehova ary ankalazanao eny amin'ny jentilisa. Fa lehibe mihoatra ny lanitra ny famindram-ponao ary ny paka-miraona ny fahamarinanao. Misandraha tany ambonin'ny lanitra ianao Andriamanitro, ary aoka hoety ambonin'ny tany rehetra ny voninahitrao, mba afaka ny malalanao dia vonjeo amin'ny tananao ankavananao kavalio. Amen. Andriananahary masina indrindra, ny anjelinao izay mitoetra eo aminao, mifamaly hoe masina indrindra. Andriananahary telo zairay fatelo, zava-manan'aina samy mankalaza, sady manambaranao zay tompony izay. Ianao irery no mitahy azy, andriananahary telo zairay faniny. Andriananahary masina indrindra, izay manomponao da ankalazanao, feno fahendrena, feno fiantrana, andriananahary
isika. Voninahitra ny asandratra ho anao Jehovah tompony maro Andriamanitra ay. Ilay Andriamanitra masina dia raha ny lela rehetra handolihany loalika rehetra na any an-danitra na etỳ an-tany. Ianao ilay Andriamanitra nisy mpiainana fa ianao no andohan'ny alehanay ao aminao koa ny hafarany ny fiainanay. Andriamanitra mipetraka eo ambony ny seza fiandrianana sady avo ny manerinerina ary jona naza nahita an'izany tany an-danitra fa Andriamanitra ny lanitra rehetra iankofa ny mananaina rehetra fa tonga ety aminay tahaka anay olombelona na andeha tongotra tahaka anay nona tahaka anay ary niady ho anay nitondra ny fandresena ho anay tsirairay avy. Zany nisorana anao Jehovah tompony maro tsy mba mety tamanany zany lapan'ny voninahitra zany mangila tsofina ny amin'ny vavaka rehetra. Misaotra anao manokan'izay ny amin'ity andro androany ity haladiny sampandro fy izay hatserovana an Jesosy Kristy zanakao niakatra tao Jerosalema nobiny ny olona rehetra nankalazai ny olona rehetra ary nomem-boninahitra ny amin'izay rehetra mahampanjaka azy. Fa mpanjaka lehibe niakatra amin'izany tanàna masina izany toa ohatra ny hitany masonay ohatra ny tsapany fonay zany fitiavanao zany hamonjy anay zanak'olombelona. Zany koa ny falianay amin'ny tokantrano tsirairay avy hatrany ampitan-dranomasina te hiona aminao te hiorakoraka hiantsoantso tahaka izay nataon'ny vahoaka fahiny hosana ho an'ny zanaky Davida. Tompo vonjeo zahay fa ianao ny mpamonjy mora fo indrindra akaiky anay indrindra masina indrindra. Ianao no memboninahitra amin'ny zavatra rehetra misaotra fa na dia nisy aza ny aretina eo foana ianao ny hainy vavaka anay foana ianao na dia mihiboka ny amin'ny misy tokantrano any ary zahay vavaka mandoalika amin'ny azo fijalianao eo apotitra ny azo fijalianao Andriamanitra eo enao miaino anay ary efa niteneninao taminay zany fa naizanaiza iantsonareo ny anarako dia eo eto amin'ity toerany ity ianao ary zany miantsona ny anaranao koa ary mezam-boninahitra anao koa amin'izao ora sy fotoana izao tsy mbola mahay tahaka an'izay fanao ny anjelin'ny lanitro zay nikotroka tahaka ny kotro-baratra na tahaka ny onja ny rano sady lehibe ny mahery fa ny anay mbola fomba n'olombelona pindrana ihany zay Tompo fa androany atolotra ivokatry ny fonay rehetra zany manao hoe masina 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 Jehovah tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Petraka isika rehetra. Ielony andrenesantsika ny sitrapon'Andriamanitra andehantsika hanao ny firana protestanta fa 770 sy 900. Aza manadino ary mpiaino vavaka aza mba manary hanalavitra anao mitodiry mpanjaka ka jereo ny olonao aza manadino ry mpiaino vavaka. Andininy voalohany sy ny faharoa dia hijery ny sitrapon'Andriamanitra isika. Ianao no fiereko, ianao no fiereko, vatolampy
limanana afatahotra ny foko afatahotra ny foko raha miandrandrana miandrandrana asa manadino piaino vavaka hojerentsika ary any filazantsara araka ny marika toko fa 1:10 marika toko fa 1:10 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 7 filazantsara araka ny marika toko fa 1:10 andininy voalohany hatramin'ny andininy 7 zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Raha nakaiky an'i Jerosalema to Betfaga any Betania sy any tendrombohitra Oliva izy dia naniraka rô lahy tamin'ny mpianany Jesosy ka nanao taminy hoe mankanesa amin'ny rovohitra tandrifinareo ireo ary raha vao miditra eo ianareo miaraka amin'izay dia ahitazana biriky mifatotra izay tsy mbola nitaingenan'olona fa ao izy ka ento ety ary raha misy olona manao aminareo hoe ahoana no anaovanareo izao dia lazao hoe misy raha analan'ny tompo azy dia avelany ho entina ety indray miaraka amin'izay izy dia nandeha izy ka nahita zana biriky mifatotra teo alatrano anilan'ny varavarana teo an-dalana dia novahany izy ary ny olona sasany teo nanao taminy hoe ahoana no amahanareo ny zana biriky ary izy nilaza taminy araka izay nolazain'i Jesosy taminy dia navelan'ny olona andeha izy ary nentiny teo amin'i Jesosy ny zana biriky dia nataony teo ambonin'ny lambany ary Jesosy nitaingina azy. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Andro masina sady andro malaza ny andron'ny aladiny sapandrofi metomboka androany mantsy ny herinandro masina hitodiana amin'ireo lalan'ny tompo miasa be dehibe nataony tao anatin'ny herinandro hatramin'ny fotoana izay niarahany sakafo farany tamin'ny mpianany ny vavahany tao Getsemane sy ny samborana azy sy ny tsarana azy ary nanomboana azy teo amin'ny hazo fijaliana. Masina loatra amintsika kristianina zao vanim-potoana zao, masina loatra amintsika ny fotoana afahana manaraka an'izany herinandro masina zany na dia atao hoe somary malahelo ary zasy ianao satria tsy mba afaka mivavaka aty am-piangonana fa samy any amin'ny tokantrano tsirairay avy any noho ny fisian'izany confinement na ny fiboana amin'ny tokantrano zany. Tiako aloha milohan'ny hitondrana an'izany afatry ny tenin'Andriamanitra, ny afatry ny sitrapon'Andriamanitra amintsika, andao aloha tsika hijery kely vetivety ny bokin'ny Apokalipsia toko 7. Apokalipsia toko 7 dia ny andininy 10 sy ny 11. Apokalipsia toko 7 andininy 10 sy ny 11. Zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary manandrambo tahaka ny maingoka izy sady misy fanondronana amin'ny rambony no misy ny herin'ny hampahorian'ny olona 5,000. Fa amin'ny teny Grika kosa dia Apôliona no anarany. Io anjely io no atao hoe anjelan'ny fandringanana, mandringana amin'izao fisian'ny coronavirus zao. Efatra amin'ny andron'ny testameta taloha, amin'ny testameta vaovao, ary izy io rehefa misy ady dia io miazakazaka voalohany mandringana firenena be dia be, mamono olona be dia be, dia io no mila edivantsika ary io no mila roahantsika. Io anjely ataon'ny teny Hebreo hoe Abadona na ataon'ny teny Grika hoe Apôliona io. Mila mandroaka an'io tsika kristianina
ny mpiandry rehetrarehetra na ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra mila mandroaka an'izany devoly zany fa fahavalo anankiray ngeza be mila resena io no maniraka an'izay sy miasa ao anatin'ireny coronavirus mandrava ny fiainantsika tsirairay avy hatrany ampitan'ny ranomasina malahelo mihitsy rehefa mitodika mijery ny televiziona hoe olona arivo isan'andro amina firenena ray no maty. Raha firenena be dia be efa tsy latsaky ny 5,000 ny olona maty isan'andro. Miasa mafy io, anjelin'ny fandringanana io no mila potehantsika ary mila horavatsika na dia amin'ity androany ity aza. Verina vetivety amin'izay ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Miakatra tao Betifaga ny tompo hiditra ny Jerosalema. Ndany ianareo makeo amin'ny vohitra io dana vao fa misy zanabiriky mifatotra eo. Raha misy manontany anareo dia ataovy hoe misy raharaha analan'ny tompo azy. Zao fotoana izao hitodiana amintsika mihitsy hoe amin'ny fotoana mipasika tahaka an'izao tena fotoam-panafana asy ianao, fotoam-pamahana ny fatorantsika tsirairay avy. Indraindray misy fatorana mahazo nefa tsika efa lasa miazakazaka any amin'ny asan'Andriamanitra any. Tsy misy mahazo manamary tena amin'izany fa tratran'izany daholo ny mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra. Nisy fatorana mbola tsy niva androany tenenin'Andriamanitra mihitsy hoe andelo vahana zay fatoran'izay zay vao miaraka amin'ny tompo, miaraka amin'ny fidirana amin'i Jesosy amboninahitra any amin'izany lapa-masina izany. Fotoana anankiray tokony hitodiantsika be dia be ny amin'izany fibebahana izany ny fotoana tahaka an'izao. Nde manaiky vahana mpampianarako ny hoe raha andeha anjony ny olona anankiray ka manapaka bararata volotary zany tsy izy vao ny tapahany iny tonga dia asiana tadipitana dia iny dia lasa ianao mandeha manjono sasatra misaringotra amin'ilay bararata mbola tsy voaratsana ny tadipitana tsy ahazo trondro ianao na ray azy fa mila ratsanana aloha. Ary zany indrindra izao fotoana anankiray alahady manokana izao fotoana anankiray izay hitodiantsika be dia be hoe andere olona manaiky ho ratsanana daholo amin'izay, manaiky hitodika any amin'Andriamanitra amin'izay hoe fa ao ny fatorak' Jesosy. Ny boky anankiray no niteny hoe raha mety ianao dia mahay manadio mba androany koa mba hitodika amin'izany fa misy fahotana mamatotra antsika ane mba tongava amin'izay andoarika eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy an'ity ora sy fotoana ity hoe androany tompo mba diovy mba vao ny fatorako ahafahako tena manompo anao amin'ny fifaliana. Io tsy misy hafa n'ilay zava-miseho rapitso nanjonan'i Jesosy ny aviavy tao Betania. Mitovy na dia somary mifanohatra kely aza ny fomba fanirin'ny aviavim-bazaha mantsy ny azy ny voniny mandeha aloha mamoa izy aloha dia rehefa tapotra mamoa ny aviavim-bazaha dia maniry amin'izay ny raviny rehefa avy eo rariny zany raha ohatra ka misy aviavim-bazaha efa midoroboka be ny raviny raha hitana voniny izy. Ary zany no nampanantena ny tompo hoe efa tokony misy voniny ato anatin'ity aviavy ity fa noana nefa nanganagaga nahazo an'ity aviavy anankiray ity fa nandrobona tao raviny fotsiny tao tsisy voniny akory na tonga ny tompona noziny. Ary toatra ny eritreritra ihany ary hoe tokony tsy ho voaozony izay aviavim-bazaha zay raha to ka nisy nanome hanina ny tompo tao Betania fa tsy mba nisy nijery ane zany Jesosy zany tao Betania. Noana izy mialao ndeha hazakazaka monjy an'i Jerosalema zay manodidina ny 12 kilometatra ny elanelany. Lasa izy mitady sakafo amin'izay ahitany nefa tsy nahita tamin'izay tokony nahitany an'izany. Fotoana anankiray tokony hitodiantsika be dia be ny amin'ilay manompo an'Andriamanitra mihitsy hoe ahoana ny ananako fahamasinana amin'ity fanompoko an'Andriamanitra ity. Zao ny fotoana izany mba hitodiantsika any amin'ny tompo. Izany fotoana izany andeha hiazakazahantsika anaraka an'i Jesosy amin'izay fa fotoana anankiray tena masina hitondran'Andriamanitra amin'ny fiainantsika izao hoe fotoam-pibebahana. Raha mety aminao ny andohalika rehefa tonga ny fotoana ny fibebahana rehefa avy eo fa ny hira 7 ambizato amin'ny boky kira fifoazana no ataontsika hoe tsy misy soany afa-tsy ao aminao Jesosy fa nafoiko amin'izay ny areniny tany
nanankarena nahitanao faly ao ao aminao. Zany no ataontsika eo am-pitsanganana mba hanolorantsika ny tenantsika, hanavaozatsika ny fanolorantsika ho an'Andriamanitra amin'ity androany ity. Rehefa tonga ny fotoana afaka mandoalika ianao dia mandolia miankohofy eo anatrihan'ny Tompo mba hiangavy famonjena sy fanasitranana ny amin'izao ora sy fotoana izao. Tsangantsika rehetra ary. Tsy misy soay afa-tsy Jesosy, nafoko ny areny tany. Manankarena ho mahita azy, faly ao aminy reamo. Faly ao miaraka aminy Jesosy tokana ihany. Na dia mantraza mbola manao hoe faly ao aminy reamo. Ny andininy faharoa andohalika itsika. Fony tsy nisy avotra fisoloana sy fampanekena ny raha, tena nolotena avotra tamin'ny rany Jesosy. Faly ao miaraka aminy Jesosy tokana ihany. Na dia mantraza mbola manao hoe faly ao aminy reamo. Vavaka isika Jesosy zany ny tsy fahatanterahanay, mbola olona mifatotra daholo, voafatotry ny fahotana daholo, voafatotry ny faharatsiana daholo, fa tsy nifidy anjely nefa ianao fa nifidy olombelona. Dia tonga olombelona tahaka anay mihitsy aza, hitondra ny fahorianay rehetra, nokapohana noho ny amiditra anay, nombohana noho ny amiditra anay, na lamba rakaka ny satroatsilo noho ny amin'ny tsy fahamendreanay. Jesosy menatra ny amin'izany avotra vitanao zany zahay, fa ndraindray ataonay tsinotsinona ny avotraina nataonao teo Kalvari, nataonay tsinotsinona na dia ianao no tsaraina azy. Fa zahay ny ohatrany naneso ndraindray, ohatrany naneso anao mihitsy, ary ny tsy nino aza ny azakazaka hoe izy ny te hanatanteraka an'izany. Fa azonay androany ny hevitra dia ny hevitry ny teninao, fa mila vahany zahay. Raha mety ianao androany Jesosy, hamany fatoranay ny tsirairay avy, hamany ny elokay rehetrarehetra, ny fonay rehetrarehetra, hamany masonay izay mbola mety varim-bariana amin'izay fiainana izao tontolo izao, hamany vavanay izay mbola mety miteny langa sy fitaka sy fitenenany ratsy, hamany fonay izay mora tezitra, mora kizitina, mora malahelo, hamany zany ianao. Engavy an'izany amin'ny anaranao mandoalika daholo ny mpanomponao rehetra Jesosy. Ao aminao mantsy no misy ny ranon'ny fanekena, dia ny ranon'ny fanafana, ny ranon'ny fanadiovana, tahaka izay mba nitenenanao indrindra ny boka izay nanantona anao hoe raha mety ianao mahay manadio dia ianao no niteny hoe mety madiovy ianao. Mba miteza hanafaka anay koa androany Jesosy, miteza hanasitrana anay androany, mba indraminay izay tenin'ny mpaminaninao fahiny Jesosy. Na dia tahaka anjaka aza ny fahotanao, dia ho fitsiko indray toy ny an'ny oram-panala. Ary na dia mangatragatraka tahaka ny sily aza, dia ataoko tahaka ny an'ny volon'ondry fotsy. Noho ny amin'ny anarako no anaovako zany, na dia lotonao isan'andro aza ny voninahitro tsy mba homeko ny hafa. Jesosy misaotra ny amin'izay fitiavana ataonao aminay, misaotra ny amin'izay rehetra fitahiana ataonao eo aminay, ny fitiavana izay atolotra ao anay androany. Fa tsy misy mahazo manam-poana izany famelan-keliko zany amin'ny loto sy ny faharatsiana, nefa mandrakizay kosa ny tantananao ny fiainanay manomboka androany, lalam-baovao ny tantananao ny fiainanay manomboka androany. Zany ny saorana anao Andriamanitra, zany nanomezam-boninahitra anao Andriamanitra,
ary zany nanatonana anao eto amin'ity toerany ity. Voainay ny varavaran'ny fonay Andriamanitra amin'izao ora sy fotoana izao. Mandrosoa ianao Jesosy amin'ny hiranay. Mandroso Jesosy io, tonga soa ianao e, maneranay ny fanatrehanao, maniry ny fo te hitoeranao, kasy ao Jesosy io, fa manantenanao e, fafaraniza ilaiko sy tiako ny eo anilana. Saotra Tompo, saotra Tompo, saotra Tompo. Mifaly indrindra zahay ny amin'izay rehetra voavela eloka androany, fatria ianao namela ny fahontanay, haizany ny arahanay rehetra, manapotika amin'izay ny asany devoly, mandrava amin'izay ny herin'ny Satana, zany fanahy ny abadona sy ny apoliona zany, izay mandringana ny olona rehetra. Jesosy hitsangana daholo ny mpanomponao rehetra amin'izay, handrodana an'izany asany devoly zany ny amin'ny fahefana efa nomena hoe sitrano ny marary, hatsangano ny maty, diovo ny boka, havoay ny demonia, efa nazo mahimaimpona ianareo, ko manomeza mahimaimpona. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta, Tompo ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany, no andidinay, handravanay, hanapitehanay ny asany devoly rehetra, fanahin'ny apoliana, fanahin'ny abadona, mandingana izay mandingana azo tontolo izao amin'ny alalan'ny aretina mitondra izany coronavirus zany, potehana sy ravana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. May any amin'ny farivo rehetra afo mandrakizay, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana, zay iraky nosfera, miala amin'ny toerany ity, miala amin'ny firenenay, miala amin'ny taninay, miala amin'ny tany manontolo ianareo, miala hatrany États-Unis, hatrany France, hatrany Belgique, hatrany Allemagne sy Italie, posika sy raha hatrany Afrika, levina ny asan'izany devoly zany, ny fanindinanareo, didina sy roany ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. May potika ianareo, tsipy any amin'ny farivo rehetra afo mandrakizay. Saotra Jesosy, za mangataka ny fanahinao ho aminay kosa ho fameno, mba hanonana ny fanasitranana ho an'izay rehetra marary any amin'ny hôpitaly, ho an'izay rehetra marary tsy mba misy mpijery akory aza any ampitan-dranomasina any Jesosy, fa maro loatra. Mba hijery an'izany ianao androany, hanasitrana an'izany ianao androany, hanafaka anay amin'izany ianao androany, dia aoka voninahitry ny anaranao ny fiainanay rehetra, ny anaran'i Jesosy zokinay no angatahanay izany. Misaotra ry Tompo. Mino an'Andriamanitra, raitsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanany lahatokana tompontsika, izay nitorotoronina tamin'ny nateraka Maria Virjiny, nijaly raha nanapaka Ponty Pilato, nomborona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiaina tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ny lanitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raitsy tompo, avy any ny aviany tsara ny velona sy ny maty, mino ny fanahy masina, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fimbonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsangana ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Raha natsiaro izany famondram-pon'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra izany ianao, andehantsika ianao ny hira fa 920 sy 700, ny andininy faharoa no ataontsika amin'ity androany ity. Manantona anao ry be indra fo, olo mahantra anio, be siasi tsy reraka ampoa, ka raisinao ankehitrio. Ny maty mba homeo aina vaovao, ny sasatra hampiadana, ny masonay jamba mba hazavao, ny rofony fonay sitrano. Tsangana daholo tsika rehetra.
ny rofiny fo naisitrano. raha natsiary ny famindram-posiny fitiavan'ny tompo ary ny famelan-keloka ny meny ianao a ndeha hisaotra atsika mitehaka. Misaotra Jesosy a, misaotra Jesosy a, misaotra Jesosy. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra tompontsika. Halleluja. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Tanteraka tokoa izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Mipetraka isika. Dia tonga avy hatrany eo amin'ny 10 minitra ho an'ny sekoly aladitsika izao ary noho ny mpanahy ho an'ny zanantsika rehetra angatahana avy hatrany any mpanompon'Andriamanitra voahomana ho amin'izany mba hanantona ety amin'ny pilipitra. Dia faly miarabantsika indray rakizy a isa-tokantrano any fa mbola velona trapamonjenitsika trary ty fotoanan'io ity. Eny fa na dia nisy ary ny fioboana dia tsy diso anjarintsika fa mbola nomeny Jesosy fotoana ny 10 minitra an'io. Tsangana ary tsika ny tokantrano any a hanao ny hira. Hanao ny hira 2:700. Tsangana daholo sika dia hanao ny hira 2:700 ary mivavaka sika vao mipetraka. Andino ny voalohany ihany. Ry Jesosy kibe fity avy ya mitantana fandraozay maniasy avily Satana. Ry Jesosy taizay fa mbola kely saina tsy mba endry tsy mahay ka mora makaina. Hivavaka isika, tsy mitsahatra ny mideranao zay Jesosy, manome voninahitra anao. Tonga indray ary ny fotoana 10 minitra ny sekoly alahady. Hendry tompo, na dia nisy ny fotoana tsy nanatrehanay an'izany ary noho ny fioboana, noho ny arety mandringana teto amin'ny firenena. Jesosy tsy navelanao diso anjara izay ankehitriny fa mbola nomenao an'ity andro alahady, andro volana avrily ity indray hanaovana izany 10 minitra izany. Mino sy matoky izay fa vonina iaino ny mpanompo-kelinao isa-tokantrano, isam-baravarana ka dia ny voninahitra dia ho anao rery ihany. Saotra Jesosy eo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra entina hanorenantsika n'izao 10 minitra sekoly alahady izao rakizy mihaino tsara tsika dia raiso ny baibolitsika ao amin'ny Joba 2:20 dia ny andininy 2:20. Joba 2:20 dia ny andininy 2:20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mifankazara amin'ny tsy toy ianao dia hiadana. Izany no hahatongavan'ny soa aminao. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany rakizy no anorenantsika indray an'ity 10 minitra ny sekoly alahady ity. Misy ankonana kely telo mianaka izy reto rakizy. Izy telo mianaka reto dia mivavaka isakariva. Rehefa mivavaka izy isakariva dia mifandimidimy zany i dada sy neny. Ny zanany moa dia mbola eo amin'ny 7 taona eo. Vavikely io Isoa ny anarany. Ataontsika hoe any Anjanahary izy no mipetraka. Rehefa mivavaka foana mifandimy foana dada sy neny dia indray mandeha ary hoy ny reniny. Ao anatin'ny fioboana tokoa tsika, ao anatin'ny tsy fisiana asa, ao anatin'ny mety ho fasairanana. Efa tsy mahavavaka tsony neny dia nitodika tany amin'ny soa kely izy. Soa! Ao indray soa anjaran'ny soa zao no mivavaka. Mierikerika ihany soa fampijerijery izy telo mianaka. Fa avy hatrany soa dia nandinika kely dia nanaiky soa ary. Hivavaka ary sika ho soa. Hivavaka sika.
misaotra sy mideranao zay Jesosy a manome voninahitra anao. Indreto zay dada sy neny, soa kely Jesosy manondrika alohanay mivavaka sy miantoraka aminao. Tsy tanteraka izay eo anatrehanao Jesosy a ka mangataka famindram-po. Indrindrandrindra Jesosy a amin'izao arety mandringana mahazo ny firenena zao ary ny firenena malagasy eto amin'ity toerana misy anay ity a dia mangataka anao zay mba ovonjenao sy hoarovanao a amin'izany arety mandringana izany. Ary handroaka ny devoly zay satria efa nomenao fahefana koa amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona avy Nazareta no andidinay sy androanay ny asan'ny devoly indrindrandrindra haringana amin'ny anaranao. Didina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy Nazareta ny arety mandringana tsy ahazo lainay fa izahay kosa ny devoly dia ho atsipy any amin'ny farimy rehetra fa izahay kosa Jesosy a dia hoe eto amin'ny toerana misy anay ihany a dia eto an-Janahary zany. Saotra Jesosy, saotra indrindra Tompo, izany ny vavaka nataony soraka izy ka izany a no iantoroantsika ametrahantsika ny fiainantsika eo am-pelatanan'Andriamanitra. Fa io tenin'Andriamanitra io a dia ahorintsika ao anatin'ny fontsika ao anatin'ny fontsika ao a dia mba hananantsika fakazarana amin'ny tsotoa, mba hantanteraka ny zavatra rehetra, indrindrandrindra ny fiarovana antsika amin'izao arety mandringana zao. Ny voninahitra teo an'Andriamanitra rery ihany. Amen. Dia misaotra azy tsika ny amin'ny fitiavana na ny lorany an'izany teny mamy ho antsika izany amin'ny fankazara amin'ny tsotoa ianao dia hiadana. Zao koa sarytsika dia eo amin'Andriamanitra amin'izay fa hitondra afatra ho antsika ny Tompo amin'ny alalan'ny mpanompo ny any ray aman-drenitsika dada Randrianatoandro Jean Joseph filohan'ny FPVM mialohan'ny tsanganany ary andeha ataontsika eo am-pitsanganana ny firana fa 7 amin'ny firanantsika protestanta. Faingiana ry mpanjaka handray ny lovanao, faingiana rembahaka ny tany ho anao. Avia hampifaly ny malahelo fo, afao ny mijaly sy azony manjo. Ny andininy voalohany asy ny andininy fahaefatra dia hitsangana ho etỳ ny ray aman-drenitsika. Tsangantsika rehetra ary. Faingiana ry mpanjaka handray ny lovanao, faingiana rembahaka ny tany ho anao. Avia hampifaly ny malahelo fo, afao ny mijaly sy azony manjo. Fahaefatra mpanjaka sy mpiaro, mpanjaka sy mpiaro mahery anao. ny firenena maro Ny firenena maro hitoky aminao. ho avy lalandava izao rehetra izao, lalandava izao rehetra izao. hitondra rembevava eo an-tongotrao. Eo an-tongotrao. Vavaka isika. Jesosy, misaotra anao izay rehetrarehetra ankehitriny, mbola velona soamatsara, efa nideranao izay, efa nankalaza anao izay, efa niakoka teo anatrehanao izay a mifona taminao, tamin'izay mety ho fahotanay olombelona mamenatra na dia miteny izany eo anatrehanao azy. Misaotranao noho ny famindram-ponao mbola nanomezanao anay izao herinandro masina izao be aminay izany Jesosy, ka dia mangataka indrindra anao izay ilay mpanjakanay, ilay tomponay, ilay tsy nahafoy anay hatramin'izay a
mbola ampahery isan'olona, isa tokantrano, isa mbaravarana, manerana ny nosy izao tontolo izao, izay mitomany tokoa amin'izao fahoriana izao. Sorana iny anaranao no ny famindram-ponao raha mbola velona soamantsara tahaka izao zahay, indrindra fa ny eto Madagasikara. Saotra Tompo, hiteny ary anao ankehitriny dia mangataka anao aho mba ho eto anilako izao, mba ho hitan'ny olona rehetrarehetra ny voninahitra ao sy ny herinao sy ny fahefanao, indrindra fa ny fitiavanao anay. Ny anaranao Jesosy no angatahako izany. Amen. Petraka isika. Diteny izay hoentina ampaherezana antsika rehetrarehetra amin'izao fotoana ny mampiorooro an'izao tontolo izao zany. Tsy hoe zavatra taloha fotsiny zany, fa hatramin'izay noho ny fahotan'olombelona. Tsarovy tsara fa fotoana ny akaran'i Jesosy tany Jerosalema izao. Izany fotoana ny akarany izany na tombo fifaliana sy fiderana, vahoaka maro be fa mpanjaka ny tonga, le mahery ny tonga, mpanasitrana ny aretina rehetra ny tonga, ilaina nangana ny maty ny tonga. Tsy vitan'olombelona, tsy vitan'izao tontolo izao, zany norakoraka nanomezam-boninahitra an'i Jesosy. Fahazadinonao teo eo ny nanomboka ny fahatezeran'ny Romanina, ny fahatezeran'ny Kaisara, ny Pilato, Herôda, mpitondra fivavahana rehetra kory tamin'izany fotoana izany. Nampiova, hanova zava-dehibe ty Jesosy ty. Tsy mahavita ninninona tsontsika, na fanjakana, na fahefana, na fanapahana, na hery aveza na very aveza, tapitra nanaraka an' Jesosy daholo ny olona rehetra. Ary zay fahatezeran'izay no jerentsika androany. Tantara faharoa, toko faharoa amby telopolo. Tantara faharoa, toko faharoa amby telopolo. Page 424, pejy faefatra amby roapolo sy efajato. Tantara faharoa, toko faharoa amby telopolo. Raisitsika amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo izany ka hatramin'ny farany. Vakitsika miaraka mamakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary ny mpanompony Sankeriba niry amin'ny soramandry aloha dia misy hoe ny nanafihan'ny Asiriana ny Joda tamin'ny andro nanjakany Ezekia sy ny hiarovan'Andriamanitra azy. Ndiny fahinambin'ny folo. Ary ny mpanompony Sankeriba mbola niteny ratsy ny Jehova'Andriamanitra sy Ezekia mpanompony, sady nanoratra taratasy hiaiky an' Jehova'Andriamanitra ny Israely,
sy ny teny ratsy azy ka nanao hoe tahaka ny tsy nahavonjeny reny Andriamanitra ny firenena tany amin'ny tany hafa ny olony tamin'ny tanako, ny tsy ahavonjeny ny Andriamanitra Ezekia ny olona koa amin'ny tanako. Dia niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao teny jiosy teo anatrehany mponina tany Jerosalema, izay teny amboniny manda ampitahorany sy ampaharohorony azy mba hafahany any tanàna. Ary Andriamanitra Jerosalema dia mba nolazainy toy ny filazany reny Andriamanitra ny firenena tany amin'ny tany hafa ireny izay asan'ny tanan'olona ihany. Ary noho izany dia nivavaka Ezekia mpanjaka sy Isaia mpaminany zanaky Amoza ka nitaraina tamin'ny lanitra. Ary Jehova naniraka anjely izay nandringana ny lehilahy mahery rehetra sy ny mpanapaka ary ny komandy teo amin'ny tobo ny mpanjaka ny Asiria, ka dia lasa nody amin'ny kenatra Sankeriba. Ary no niditra tao an-tranon'ny Andriamanina izy dia namono azy teo amin'ny sabatra ny zanany naterany. Toy izany no namonjeny Jehova any Ezekia sy ny mponina tany Jerosalema tamin'ny tanany Sankeriba mpanjaka ny Asiria sy amin'ny tanany fahavalony rehetra. Eny niaro azy tamin'ny manodidina rehetra izy. Ary maro no nitondra fanatitra ho an'i Jehova tany Jerosalema sy zava-tsoa ho an'i Ezekia mpanjaka ny Joda, dia nalaza teo masin'ny firenena rehetra izay hatramin'izay. Ray masino namasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Raha nahare tsara ny tamin'ny herin'ny androany ianareo ny fijoroana vavolombelona nataon'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray izay tamin'ny fotoana nandroahantsika ny devoly nandefasantsika ny rano, dia ny rano Jesosy hoeny amin'ny lanitra araka ny teny Jesosy tamin'izay fotoana izay hoe maka rano nareo eraky ny vera amin'ny masino dia ny ambaravarakely na ny andavarangana any an-tokotany afafazo manerana ny lanitra ny rako. Le raha mahery tsy hain'izao tontolo izao intsony, na tafondra na basy na virus na inona na valana aretin'inona toaina, fa inona no andoro andevona izay valana aretina rehetra eto amin'izao tontolo izao. Tamin'ny fotoana nanaovantsika niny indrindra araka amin'ny fijoroany vavolombelona teto tamin'ny heriny, izy dia gaga fa nahita maso tamin'iny andro iny, tamin'iny fotoana iny, nanatra maso an'izany ao an-tranony, fa tonga ny devoly izay ngeza indrindra, manana ny fiadiana be mampatahotra indrindra eny aminy, hiady amin'ny anjely amina tapitrisa sy ny miaramila manalina miaraka amin'i Jesosy. Vonona hiady, raikitra ny ady hoy izy, ary dia ny fanjevy tao ny anjely sy ny miaramila anapotika n'izany devoly tokana izany
fa tsy nanaiky mihitsy ny devoly fa tapotra nararany tety ambonin'ny tany oatra ny kanety ny zavatra teny an-tanany ary raha vao nidofotra tamin'ny tany izany zavatra tahaka ny kanety zany hoy izy dia nivoaka setroka mainty. Zay vao nijinjainy ny anjely amin'izay ny lohany a lasa izy ry havana. Izany sary zany a no atrehintsika ankehitriny. Hiady amin'izany devoly be zany no ataontsika ankehitriny. Tsy hoe zavatra vaovao zany fa araka ny tenin'ny mpitarika teo ao amin'ny Apokalypsy 7 dia tena mahavary zany zavatra zany. Apokalypsy 7 araka ny voalazan'ny mpitarika teo. Raisitsika ny andinin'ny 7 sy ny andininy 10 amin'ny anaran'i Jesosy sy ny andininy 7. Ary nanam-piarovatratra tahaka ny fiarovatratra vy izy. Azonao zany a tsy sabatra mahakapany zany. Zany netiny devoly nampitahotra. Ary ny fikopakopaky ny elany, manan'elatra izy io, manidina, mandeha tonga hatrany isan-tokantrano, tahaka ny fikotrokotroky ny kalesy entin'ny soavaly betsaka miriotra any amin'ny ady. Tokana, devoly tokana, mahay mampikotrakotraka na ny elany, mirondrona tahaka ny soavaly miriotra hiady. Manandrampy tahaka ny maikoka izy sady misy fanondronana. Ora olona zava-dozy zany, zany ny tena feno fiadiana hatrany tapon-dronika hatrany am-paladiany. Manana fanondronana tahaka ny maiko, ary amin'ny rambony no misy ny hery hampahorianany olona 5 volana. Iny rambony iny fotsiny manana ny hery hampahoriana olona mandritra ny 5 volana. Misaotra an'Andriamanitra tsika vao 2 volana zay efa tsy nanan-kery tamintsika izy. Obe amboninahitra ny tompo amin'izany. Nampahoriny olona nandritra ny 5 volana izy. Ity tantara ity dia milaza an'izany. Soratra Masina manontolo dia efa milaza an'izany tandrema fa misy olona sasa miaika an'Andriamanitra. Mpanompo Sankeriba zany Ezekia zany mpanjaka ny Jody zany. Tamin'ny andron'ny Sankeriba mpanjaka ny Asiria zany. Dia io mpanompo ny Sankeriba io ny teny ratsy an'i Jehovah Andriamanitra ny Ezekia mpanompony. Samy teny ratsy. Nanoratra taratasy izy hiaiky an'i Jehovah Andriamanitra ny Israely. Azonao atao zany, marina mihitsy le fijoroana vavolombelona, fa izy ny voalohany indrindra miazakazaka miaiky an' Jesosy sy ny anjeliny sy ny miaramilany. Mitovy zany, mitovy zany. Rehefa avy eo izy dia volazany azy niantso tamin'ny feo mahery 520 ka nanao teny jiosy teo anatrehan'ny mponina ny Jerosalema eo ambonin'ny manta, ampitahorany, ampiororony,
mba hahafahany hitanana. Ary na dia Andriamanitra Jerosalema aza nolazai ny toy ny filazany reny Andriamanitra ny firenena reny eto amin'ity tany ity, izay asan'ny tanan'olona ihany. Tsy ny rarahiny zany Andriamanitra zany fa iveriny tahaka ny Andriamanitra asan'ny tanan'olombelona zany ny fiaikaina nataony ho an'ny zanak'Israely. Samitsika mahatsiaro tena amin'izany a, samy mahatsiaro tena zany tsika, fa tsy ady mora izao hatretsika izao, tsy ady mora izao hatretsika izao. Inona ara tokony ataontsika tsirairay avy manoloana an'izany? Voalohany indrindra aloha dia aza adino ny tsy miala amin'Andriamanitra. Aza adino zay, aza adino mihitsy ny tsy miala amin'Andriamanitra. So hoe ainy ity dia aka fiarovan-tena, aka fiarovana varatra, aka fiarova-tena amin'ny zavatra tsy hita maso a, na hita maso na mivaty aman-kazo. Tandremo zany, tano mihitsy aloha Jesosy ilay niteny taminao hoe fitiavana mandrakizay nitiavako anao. So iverinao kelikely zany fitiavana mandrakizay zany, hiatsapazo izy, hitanao izy, fa tsy misy afa-tsy izy ny fiarovantsika. Izy aza Andriamanitra sany devoly ekaina, maika fa itsika. Koa dia miangavy antsika rehetrarehetra naiza misy antsika, ny fikitra tanteraka amin'ny Jesosy, ny anam-ponoana mandrakariva araka ny teniny hoe tahaka ny lombako anao hatramin'izay a, mbo lombako anao koa amin'ny ho avy. Tsika milaza fifanandresy tao anatin'iny volana aveo iny, zava-dehibe ny fisindry zany eo amin'ny tany sy ny firenena eto Madagasikara aloha, mba hirikitsika koa hatrany ampitan-dranomasina rehetra manerana ny tany, mba ho afatotra hatreo amin'izay zao coronavirus zao. Jereo tsara ty teny ty a, jereo tsara ty teny ty. Fa rehefa resy Sankeriba mpanjakan'ny Asiria lasa nody. Aiza izy ny lasa nody? Nody amin'ny kenatra, nody ao an-trano. Vonody ao an-trano a, nikapainy ny zanany tamin'ny sabatra ny lohany. Avy reny rangaty any amin'izay rehetrarehetra nandefa n'izao coronavirus zao a. Na iza nandefa an'izao, na devoly io, na kalan'oro io, na zazavavin-drano io, na olombelona io, izay mpanompo ny devoly mangataka anao a hiteny androany hariva, avy reny tahaka ny Sankeriba any an-tranony, any amin'izay nandefa azy, any amin'izay mpamon'olona, ho aringany daholo na iza nandefa an'izany teto amin'ny tany sy ny firenena. Tadidio notrohotra kely lazay ny mpitoroteny teto tamin'ny heriny, araka ny filazany hoe tantara kely nataon'ny dada fahiny a tsaroko, tantarany Simona.
isan'andro amin'ny 12 taondro tsy maintsy tonga ao am-piangonan'ny Simona. Teny tsotra fotsiny nataony Jesosy eo ity Simona, sady miondrika izy, mandohalika izy dia lasa. Zay ihany raha-pitsikoa miondrika izy, Jesosy eo ity Simona, dia mandohalika izy dia lasa. Isaky ny amin'ny 12, isaky ny amin'ny 12, isaky ny amin'ny 12, isaky ny amin'ny 12. Zay ny fiainany. Tsy mety mihitsy izy raha tsy miona amin'Andriamanitra. Mba manaova zany, aza manao hoe andro foana bakiona vao hivavaka, bakiona amin'ny radio zay vao hivavaka. Fa manana misy fotoana mihitsy hoe misy Jesosy miandry ao. Misy olona tena tia miandry ao. Jesosy tia. Zay fotsiny. Zay fotsiny. Mahatsiaro anao dia lasa ianao. Manaova an'izany. Tsy hoe andada rery mivavaka ao trano, na neny rery, na ny zoky rery, na zay tanao nareo manaova fizahantatory. Tsia. Manana isa tokantrano hoe za iona amin'ny Jesosy ilay tena tia miantso aho. Ilay niteny hoe ny mpanompoko izay efa nifidiko tsy mba hariko ity aho. Fa tsy narinao. Zay dia vita. Indray andro pony lozam-piarakidia izy. Tapaka ny feny, tapaka ny tongony, tonga dia any amin'ny hôpitaly. Voalaza fa mbola tsy nanambady Simon, tsy nananjanaka, tsy hita ambany zay ray aman-dreny sy ny fianakaviany, satria tonga dia any amin'ny hôpitaly. Tsy nananizaniza na mangy na nanaty bary. Dia hoentina amin'izay izy any amin'ny bloky fandidiana, fanaovana opération. Iny izy ndeha entiny infirmiera iny ndeha hodidiana. Tapaka dolo ny tanany, ny tongony sy ny feny. Vao niditra ny salle d'opération izy amin'ny toerana andidiana azy, ny tonga Jesosy. Ilay tia azy, ilay tsarovana isan'andro isaky ny amin'ny 12, ary amin'ny 12 pile zay fotoana izay ndeha hodidiana ao amin'ny fandidiana azy Simona. Tonga Jesosy. Simona, tia Jesosy. Tsangana. Tsy vita akory ny opération, tonga dia nitsangana Simon noho ny fitiavany Jesosy azy ary ny fitiavany an'i Jesosy. Sitrana izy, niazakazaka izy, danaka dododolo ny dokotera rehetra. Zany ateo voninahitra ho an'i Jesosy, fa Jesosy rehefa tia azy ianao, dia tianao izy hatramin'ny farany. Gavintsika rehetrarehetra mihitsy mba heritreritra zany tantara zany amin'izao ady sarotro zao. Ny aksidany tsy maintsy eo foana, io le devoly. Ataon'io maratrany ianao e. Ampiororony eo ane ianao e. Tahaka ny maiko ane io e.
feny fedina eny tanany. Eo anilanao isan'andro zany accident zany. Ho avy ny mpangalatra. Vavaha mafy ianao fa raha zao toe-javatra zao no mbola mitoy. Betsaka mipangaro-posy. Tsy hita hohanina intsony. Betsaka ny tambany vohitra. Zay tena ho faty tanteraka amin'ny anohanana. Fa ny vokatra rehetrarehetra eny aminy tsy mahazo mivarotra izy, fa raha mivarotra izy dia ho an-trano ihany, ho tokotany eo ihany, eo mitsena kely eo ihany. Iza ny videny zany? Anisany faty antoka. Miorooro dodododododoly ny any an-trano mbany vohatra, fa tsy misy vola. Oka tsy aro zany tsika, fa mampiorooro anao isa-tokantrano mihitsy izy. Zany ny accident zany. Fa raha mioboka ao an-trano anao aza diny Jesosy, tsy maintsy miteny aminao mivona izy hoe za ty, tonga hamonjy anao. Dia mba ho afaka vetivety. Izao fijaliantsika malagasy zao tontolo zao zany. Mba hisy fahagagana ataon'Andriamanitra fa tapitra ringana daholo miverina any amin'izay nandefa azy. Ny aretina rehetra rehetra. Ary ho gaga ny dokotera, ho gaga ny mpitsabo. Tahaka ny fahagagana nitsangana tampoko Simon. Ho gaga dodododolo zao rehetra rehetra fa inona ty? Tahaka ny fotoana tsy nahitanao ny diran'ny coronavirus teto amin'izao tontolo zao, tany amin'ny Chine, tany amin'izareo sinoa. Tahaka ny tsy nahitanao ny dirany zany, tsy nahitanao koa ny voahany zany. Tampoka fotsiny ireo. Satria hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Pasika zao ny andro ry havana malala. Tsika rehetra zao dia anaraka ny endrin'andro ny Pasika daholo. Raha ny marina, ny Pasika indraindray volana Marsa, indraindray volana Avril, indraindray volana Mai. Zany hoe raha hatramin'ny volana Mai zany mbola mahazo manoa Pasika isika. Fa rehefa nivory ry zareo amin'ny fefika Emma teo anatrehan'ny filoham-pirenena dia nilaza fa tsy miova izany Pasika izany na dia ao anatin'ny fahanginana ary. Noho izany dia anaraka ny Pasika isika. Raha pitsy falatsinainy momba ny fitiavan'i Jesosy Kristy. Amin'ny telo ihany ny fotoana, amin'ny telo ny antony, satria ny eny ampitan-dranomasina mba miangavy, mba akaikikaika ny ora zay misy azy no anaovana ny fotoam-pavahana. Tsika tsy afaka mihoatra noho izany. Noho izany, zao ny afatra ny tompo amintsika tsirairay avy. Ianohy tsara, zao ny afatra ny tompo amin'izao ady lehibe, hatrehantsika malagasy zao tontolo zao. Ho fanamarina amin'izao andro Pasika izao. Ny isa-tokantrano tsirairay avy dia namasina rano, anjarina rano Jesosy, anjary tahaka ny rano zanak'ondry. Ary mafy zany isam-baravarana. Azadino zany tamin'ny andro ny Pasika dia nisy ny rano zanak'ondry natao tamin'ny tondram-baravarana. Ho avo ny loza lehibe, ary tsy misango ny loza, fa mamono, mandrava, mandringana, mandrodana
matatra amin'ny lama toy ny Egypta rehetra. Tsy mifidy zany. Fa zay ny hafany mandritra ny zorinandro masina izao, dia fafazanao ny rano Jesosy amasinanao amin'ny tananao zany, dia fafazanao n'iny amin'ny rano Jesosy iny ny varavarambenao ny avelany isaky ny atory anao. Fa andalo fotsiny ho an'ny mino rehetrarehetrarehetra zany loza izany, ary ho gagy anao fa zay ny tenin'Andriamanitra milaza aminao fa Jesosy ny olombelona ny mety mandao fa izaho ho Jehovah tompony maro tsy mandao anao. Amaranantsika azy ny Korinthiana 2:1. Korinthiana 2:1. Korinthiana 2:1. Raisika ny 9:9 ka hatramin'ny 9:10. 9, 10, 11, amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalahy ny amin'ny fahoriana zay nanjoanay tany izy. Jereo tsy zao ihany fahoriana nanjoan'ny Paoly apôstôly tany izy. Novesarana indrindra mihoatra noho ny zakanay izahay. Zao no manjoantsika eto ambonin'ity tany ity, mihoatra noho izay zakantsika, fa tsy mbola nahitan'izao tsika hatramin'izay ny ainana. Ka dia efa nafoinay na dia ny ainay aza. Tsy eritreritra ninona mihitsy aloha fa ohatrany dia nafoy. Afoy izy mihitsy ny zavatra rehetra dia mitoraka amin'Andriamanitra. Eny tsy nanaposa velona intsony izahay. Zany ny marina. Firy ny maty eran'izao tontolo izao. Fa raha tonga eto amintsika zany tsy nanaposa velona mihitsy sika raha tonga eto zany, mba tsy hitokinay amin'ny tenanay, fa amin'iza hony amin'Andriamanitra izay nanangana ny maty ihany, ary izy no nanafaka anay tamin'izao fahafatesana lehibe izao, ary mbola nafaka ihany. Jereo tsara zany ary mbola nafaka anay ihany. Eny, izy no antenanay fa mbola nafaka anay koa. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Vavaka sika. Misaotra Jesosy. Misaotra anao zahay amin'izao ora sy fotoana izao izay ahafantaranay fa ay ianao mampahita anay ny zavatra taloha, mba ianaranay ny fomba ny olona taloha ny fikitra taminao, natoky anao, nanolotra ny ainy atoky anao mihitsy, nafoy ny asa mandrarahany atoky anao, ary nino fa ianao le namonjy tamin'ny fahafatesana mbola monjy any Madagasikara koa sy zao tontolo zao ho amin'ny ho avy rehetra. Misaotra Jesosy. Manoloana an'izany rehetrarehetra zany dia te hitodika aminao zay Jesosy. Miangavy antsika rehetra isan-tokantrano ao mba hitsangana, fa hitodika amin'Andriamanitra antsika tsirairay avy. Rifanay midina manatreana eto aniviana mba nolorana
ny vavakay mangina vetsovetsopo zay atolotra vola sy ny arena asambitsy anananay fa indro ny vavakay mangina fanolorante nawana toko vavakisika sotra zoko malala sotra Jesosy tsy mandao tsy mahafoy fa ianao aza foinao mba ny ainao hamonjy anay ary zao zay ravoravo tanana miorooro anolotra indray koa zany fahorianay rehetrarehetra sy ny manjady anay zany ho adononay fa andeha zakazaka aloha hietsapy any aminao jereo ty malagasy ty jereo no mety mahazo sy ho vokatra zao raha mbola mitoy zao fiobioana zao Jesosy hainao ny zavatra rehetra de vola efa resy ane io mody mampitahotra ana io ho pitenao zany ho ravanao zany iverina any amin'ny taniny gadraina amin'ny afo be tsy iverimberina intsony ary zay olona iraka satana mbola mamorona fiadiana zao foana anapitena zao tontolo zao ho ravanao zany ary ny herin'ny ranao teo ambony azy fijaliana amin'izao herinandro masina zao anehoanao fa hainao no manasitrana vetivety indray mipimaso an'izay rehetrarehetrarehetra marary ho hitan'ny olona fa ilay nitsangana tamin'ny maty mahery gavy aminao ary a Jesosy ray minitra any tokantranony olona tsirairay avy ho any ianao hamangy any ianao hivavaka manko zay Jesosy tsirairay avy hivavaka ray minitra efa narovanao zay hatramin'izay mino fa mbola horovanao araka ny teninao teo efa nombanay ianao hatramin'izay mino zay fa ombanay hatramin'ny farany zay mino fa isinda vetivety no ny herinao sy ny fahefanao sy ny ranao izao coronavirus manerana ny tany zao ho sitrana vetivety mba tsy hisy iravoravo tanana satria mino an'ilay mpanjakanay izay tahaka n'ilay jamba Jesosy fa iny vahoaka marobe nanaraka an' Jesosy vahoaka marobe ny aino an' Jesosy ny toriteny vahoaka marobe ny sitranin' Jesosy fa ilay jamba kosa lavitra be tsy nahita an'izay nisy an' Jesosy tsy nahita tsony izay nalehan'ny olona fa rehefa mivoaka ny vahoaka marobe miaraka amin'i Jesosy mba natao iza moa zany iza zany Jesosy avy any Nazareta hoy ny vahoaka Jesosy zanaky Davido mamindrafo amiko zay vao mba anjarany
Antsaran'izy rery taovy tahaka an'izany zay Jesosy. Antsaranay tsirairay avy ny atokantranonay mba hivavaka. Andalo ane ianao e. Sao dia tsy mahazo antsara zay. Sao dia lalovanao fotsiny ihany zay. Jesosy zanaky Davido mamondrafo amin'izay. Olo tokana monja ny atsy dia nijanona ianao. Tsy miova ianao Jesosy. Tsy miova mihitsy ianao. Fa na dia olo tokana monja azy ao an-trano miantsoantso, efa tonga ianao. Misaotra Jesosy. Iondrika 2 minitra izahay tsirairay avy eny tokantrano any. Averen'ny teninao tamin'ilay jamba anankiray niantsoantso Jesosy eo. Inona ny tianao ataoko aminao? Tsy miova ny herinao e. Tsy miova ny fiteninao, tsy miova ny fitiavanao. 2 minitra mba ianoy fivavahanay ao anatin'ny fonay ao. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy. Renao izany fitarananay tsirairay avy zany. Milo izay fa fananiraka ny anjelinao ianao sy ny miaramilanao. Hiaro ny tany sy ny firenena. Indrindra fa ny mino rehetrarehetra izay fa mahatoky ianao fa tsy andahoanay ianao. Mino ary izay Jesosy. Fa ny ranao koa izay ho atopy, raraka, ahositra, ho fafazana isam-baravarana, irovanao anatin'ny herinandro monja any Madagasikara sy izao tontolo izao. Mino an'izany izay Jesosy. Hoentinao ny an-danitra izany vavaka izany. Fa ianao rery ihany ilay mpisolo vavanay, mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olombelona, niara-mivavaka taminay teto. Vavaka ho anay ny an-danitra any. Anjaranao zao Jesosy. Vita ny anjaranay androany. Fa ianao ny fona ho anay andro manalina. Isy vokany zany, vavaka andro manalina ataonao zany. Amin'izao herinandro masina zao. Isy vokany zany. Vita zao herinandro masina zao Aniraka ny anjelinao anao manerana ny tany. Amin'ny vahoakanao rehetra eto Madagasikara koa. Tondra valim-bavaka Jesosy. Mba ho afaka amin'izao rehetra mandringana zao ny mpanomponao rehetra. Ny anaran'i Jesosy sokinay malala. Le tena tianay mpiara-mivavaka aminay no angatana izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Rainay izay ny an-danitra. Ho amasinany ny anaranao. Tonga ny fanjakanao. Atao any ny sitraponao. Ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay ny amina sahaza ho anay. Ary mamela ny elokay. Tahaka ny namelana izay meloka taminay. Ary aza mitondra ny mifakapanana. Anafany amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery. Ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso ny tsodrano. O Jehovah tompony maro aminao. Izaho ny Jehovah Andriamanitra ao.
izaho nitondranao tamin'ny sandroko mahery nivoaka avy any Ekipta. Hitanao nanaovako any farosiny miaramilany ritra ndray andro ary ho hitanao ny famonjeko anao ho tonga ndray andro koa. Aza matahotra na mivadi-po fa sady mbola monjy anao aho mbola hiaro anao. Ianareo angina zany hiady ho anareo. Misaotra Tompo anao ny tero anao ny aja anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Taontsika ngira hoe Jesosy, apetrako aminao ny fanahiako rehetra. Jesosy, apetrako aminao ny asa andavanandro, ny fikelezanaina. Jesosy, apetrako aminao le toky sy ny fanantenako. Taontsika dolo zay ny andininy telo zany. Jesosy, apetrako aminao ny fandahiako rehetra, ny asa vita hatrizao dia anao Tompo tsy misy fetra. Jesosy, apetrako aminao. Jesosy, apetrako aminao. Ny asa fikelezana, Ny asa fikelezanaina tsy misy miafina aminao. Ny etaeta tsy lazaina. Jesosy, apetrako aminao. Jesosy, apetrako aminao. Ny toky sy fanantenana, ny sitraka no aokatao, na zalana na ombana. Jesosy, apetrako aminao. Misaotra Jesosy, ho tanteraka tokony izany amin'ny anarana Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery ihany. Halleluia. Masina, masina, masina Jehovah Tompony maro, eky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Petraka isika. So sika dia hanomana ny fandraisana fanasan'ny Tompo ary dia mangataka ao am-peritreretana an'izany ady lehibe tsy maintsy hatrehintsika izany. Hanao ny hira fa 250 ao amin'ny boky kirantsika fa 250. Antso anao raha misy rahatrapo na azo pahoriana ianao, lalana lalovanao ane zany mba hanefenanao, hampivavaka anao, na dia mavesatra aza tsy hanariana ny finoana izany. Ho maivana aminao rehefa Jesosy no antsoina. Tsarovy koa fa maro no mivavaka ho anao
zay efa niara-pahoriana mafy toy izao. Ray nitokina dia Jesosy ilay tsy mandao hampodina izindava ho maraina vaovao. Ataontsika izany aloha alohany anatrehantsika ny fanasan'ny Tompo masina. Raha misy ratsampo nazopaoriny anao, dia lalana lalovany mba nefenanao, na dia mavesatra zatsanary na ny finona, omaivanamina rehefa Jeso no antsoina, tsaroviko fa maro no mivavaka ho anao, zay efa niara-pahoriana mafito izao. Izao no nitoky ny de Jeso zay tsy mandao, mampodiny azinda vao marana vaovao, matetika nasambany anao no iara-pitsapana toy izao, dia aoka zava-tsara fa misy tiny ambara, fitiavana no antony izao, sady efa antso ataony aminao, iovanao foratsy fantatrao, valio zao antso izao. Namaloka zany andronao tsy mety mibalika, mijery anao hatrany anelay andria manitsika, mahay ny zavatra rehetra izay tsy takatrao, ampodiny azinda vao marana vaovao, matetika rasambany anao no iara-pitsapana toy izao, dia aoka zava-tsara fa misy tiny ambara, fitiavana no antony izao, sady efa antso ataony aminao, liovanao foratsy fantatrao, valio zao antso izao. Namaloka zany andronao tsy mety mibalika, mijery anao hatrany anelay andria manitsika, mahay ny zavatra rehetra izay tsy takatrao, ka manatsotra tanan'izy ka andray anao. Sotra tompoko, sotranao raisy zany ao fiadiana eo ampelantananao.
zao tsika dia handray ny fanasan'ny tompo ka nareo ny an-trano any araka ny efa nampahafantarana sy nampiomanana anareo dia samy mba mitondra kely na biscuit kely bokotra zany na biscuit tsotra na keky na mofo topaina tsotra zao zay anananao e. Manana divay ianao ataovy zany, manana jus de fruit ianao ataovy zany, tsy manana n'izany rehetrarehetra zany ianao dia rano tsotra atao. Ka rehefa miteny hoe raha rano tsotra ny eny aminao eny manamasina raha madio ny tananao dia tsaboao kely le rano na ny divay na ny jus de fruit eny aminao. Sika tsy mifanatrika fa afatra nataon'i Jesosy zany mba hampiovo zavatra sotroinao io hanjary rany. Jesosy zay ho akaikinao miteny amin'izany aminao. Tompo dia nilaza hoe tamin'iny alina zay namady anazy iny ny apôstôly Paoly dia nandray ny mofo vakiny zany dia nataony hoe itenitenako izay vakina ho anareo, ataovinareo zao fahatsiarovana. Dia nandray ny divay koa izy rehefa nisaotra dia niteny hoe ity kapoaka ity fanekina vaovao ndray amin'ny rako ho famelako ny helokareo rehetra. Fa novinanao viny ianareo zozy mihinana antony kapoaka itony, itony mofo itony sy misotro amin'itony kapoaka itony dia manambara ny fahafatesako ianareo mandra-piavako. Nefa ozy satria handao anareo isan'andro na misakafo tsika na misotro na ovinana zay ny teniny any atokantrano any dia mba tsarovy atsiaro azy ary isika amin'ny hira 7:98 indro ilay tompo Jesosy jereo tena miafy ene izy mamonjy anao io miafy ene izy mitady fotoana ionana aminao mivesatra Yesu io tahaka antsika kristiana. Aiza zay Andriamanitra reo amin'izao coronavirus zao mba hamonjenanao nefa zany rehetrarehetra zany dia nifiny ary rehefa tonga ianao amin'ny andininy hoe indro Jesosy jereo izy zao dia efa mihevitra anao tehitratra ianao saotra Jesosy ve ianao tongeto zao hevitra hijery anahy na ny fahotako na ny fahoriako na ny aretiko indrindra fa ny fantrako Jesosy. Indro ny lefa mandoza jereo nentina melon'ny tompo eny rany aza nyrotsaka teo mba hamonjenanao. Jereo Jesosy, jereo foana
fizy dia efa mihevitra ny mombanao. Tsangana dolontsika any tokantranontsika rehetra any. Indro ny Tompo Jesosy jere, tena ny afy tokoa, efa nivesatra Yesu jere, Indru Jesu, Jesu, Easy zaude mi evichana. Indru Jesu, Tina meli ni Tompo, efa nirany ny rotsakate, mba hamonjenanao. Indro Jesu, Jesu, Indru Jesu, Jesu, Easy zaude mi evichana. Indru Jesu, handalo ny ady sarotra indrindra ianao, tahaka anay koa mandalo ny ady sarotra indrindra. Fitsapana mamay amin'izao retina mandoza eran-tany zao. Fa misaotra anao izay manome toromarika ho anay, toro lalana, toro hevitra. Zano andao anareo, fa nareo eto foana, aza malahelo ny fonareo. Fa tia ny tena nomeko anareo, tia ny rako hosotroanareo famelan-keloka. Ianao Jesosy ny teny zany, misotranao zay ny amin'izany rehetrarehetra zany. Ka ianao ny Tompo no nilaza hoe zay mihinana ny nofoko ane sy misotro ny rako e, manana ny fiainana mandrakizay. Za nangana azy amin'ny andro farany. Zany fiombonana aina aminao zany, zany ny tena tianay. Maty zay ho anao, velona zay ho anao, ary mana-tenanao zay fa andresy miaraka aminao, tahaka ny andresenao teo amin'ny hazo fijaliana ary nitsangananao tamin'ny maty. Anaranao Jesosy ny angatahako zany. Amen. Petraka isika. O Jesosy Tompo, tia ny tenako
rezimiko anareo. Ho vakiny zany ho anareo tsiraray avy isa-tokantrano isam-baravarana. Ataovy zao fahatserovana. Tahaka izany koa ny divay ity kapoka ity fanekena voavoany amin'ny rako. Famelako ny elokareo rehetra. Vavaka sika. Jesosy isa-tokantrano any ianao zao. Raisinao daholo reo mofonao reo dia ny tenanao ho amasininao zany Jesosy. Ho amasininao koa izao kapoka izao. Ny rano ho tsabanay ho amasininao Jesosy. Izay ny efa afatrao hatramin'izay. Na ny divay, na ny jus de fruit. Any ianao Jesosy, amasino zany rehetra zany. Mba ho fantatry le olona fa mahery ianao. Ary ampanan-kery izay rehetra mandray ianao. Misaotra Jesosy. Misaotra indrindra to. Misaotra to. Anao ny dera, anao ny anja, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mbola hipetraka sika aloha. Hira. Fiantorana amin'ny Tompo. Fefany aminao izy. Efa nanamasina ny tenanao koa izy. Amin'ny hira faharoa amby 770, 772. Ifeny aminao izy. Firaisampo, firaisanaina aminy. Fihino izy. Manatona anao Jesosy. Ataovy hoe anjely ny mihira. Ataovy hoe ny olo-masina rehetra mihira ao an-danitra ho anao. Mba manatona an' Jesosy. Mba minoan' Jesosy. Fa mahavonjy ane Jesosy. Be fiantra ane Jesosy. Tsy manary ane Jesosy. Atsoa izy fa amaly anao. Dia omeny fo madio ianao ary lamba fotsy arakony ianao. Zay ny atao fionana, fiombonainaina amin'Andriamanitra. Eo anilanao izy, ataoviany tsara ny feonao manga. Le feonao tsara misy ataoviany ny tsara. Ary efa tsy mahira intsony ianao. Eo amin'ilay hoe miantsoan'i Jesosy. Vavaka atao ho anareo mianakavy. Ataontsika izany hira izany. Manatona ani Jesosy izao manatona ani Jesosy izao. Mba minoa ani Jesosy izao mba minoa ani Jesosy izao. Fa mahavonjy Jesosy. Mahavonjy Jesosy Tompo. Mahavonjy izao mahavonjy Jesosy
Jesús tompo izao. Be fiantra Jesosy, Be fiantra, Jesús tompo izao. Izao, be fiantra, Jesús tompo izao. tsy manaro a Jesosy, Tsy anary, Jesús tompo, tsy anary anao, anao, tsy tompo, tsy anary anao. mentso azy amin'izay Miantsoa ani Jesús izao. Izao, miantsoa ani Jesús izao. famalo a izy, Famaly Jesús tompo, famaly anao, anao, famaly Jesús tompo izao. fo madio amin'izay nomeny anao, Fo madio nomeny anao, anao, fo madio nomeny anao. lamba fotsy atafiny ianao zao, Lamba fotsy no atafy anao, anao, lamba fotsy no atafy anao. toy izao nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao a, nomeny na foiny na tolony ho anao mba hamonjenanao sy izao tontolo izao. Tsangantsika rehetra no nira hoe anao a Tompo, reko zany fitiavanao azany Jesosy. Tompo ô, ataovy manakaiky anao a sy ny azo fijalinao, ahitako tsara ny lany vono mivoadra mba hisorako. Anao ao Tompo ô, reko ny feonao, zay mitory ny fitiavanao ahy. Nefa mila tsangany finonanao ao, anatonako anao. Tompo ataovy manakaiky anao, sy ny azo fijalianao aho, manakaiky izany lany voanao, mivoatra ka isaorako. Afalina manahoany zany ora ira manatra
mandrika ny seza fiandriananao ramandoalika mivavakao tompo iresaka aminao sakaizako tompo ataovy manakaiky anao sy ny azo fijalianao manakaiky izany lanivoanao mivoatra ka isaorako atokany ny fiainako anao ny asanao amidely sy ny fahasoavana detoano ny fanaiko ipanjina mitoky ka zay sitrakaono sitrako tompo ataovy manakaiky anao sy ny azo fijalianao manakaiky izany lanivoanao mivoatra ka isaorako. aoka ho fantatrareo zao ny apôstôly Petera fa tsy zavatra mora simba ne, tsy zavatra mora mandalo ne, tsy hoe zavatra azo adonoina ne. Namonjenanareo tamin'ny fahotana rehetra izay azonareo fetim-paharazana zany, fa ny rano somany zanak'ondry tsy misy petipetina aroy ny apôstôly Paoly jeroy ny azo fijaliana teo ny namonjenanay teo koa ny nanaovan'Andriamanitra fenianana fa firenena masina ho azyntsika. Ary Jesosy zokinao malananao io miaraka mivavaka eo akaikinao io manatrika anao teo ambony any azo fijaliana miteny aminao mivavaka ho anao raha eo mamelany elony fa tsy fantany ane zay ataony. Mandoalika Jesosy ka mivavaka manoroka ny tongo masinao izaho zay olona tsy mendrika tompo havozo anao. Taontsika zany iray zany. Manatunau kami undika manurukani tunggu masinau isaulu nasi medika kabavau si tumpu
Jesosy. Ity ny tenako meko anao, foky ho anao. Zao natao hoe fahatserovana ary misora azy ao am-ponareo. Misaotra Jesosy. Ikorena amin'ny ranay, amin'ny nofonay, sy ny taolanay zany tenanao zany. Ilay tenanao tsy mba nety marary. Iaro anay amin'ny coronavirus rehetra. Izay rehetra mandoza rehetra nefa ny Satana. Tsy misy ambinina ny fiadiana rehetra. Foronina amelezana anay. Dia volian-dra resinao zany ao anatinay eo. Dia volim-panakorotana resinao zany any an-tokantrano any. Dia voly fanandringanana resinao zany any amin'ny tokantrano any. Satria izay mino fa ty anatinay ianao manomboka androany. Raha ty ahy ianareo dia onona hiaraka aminareo ahy. Misaotra Tompo, misaotra Jesosy. Amen. Sotronareo rehetra tyo hoy Jesosy fa ity ny rako. Fanekena vaovao ataoko aminareo ho famelako ny helokareo rehetra. Misora azy. Misaotra Jesosy. Misaotra. Mahazo hery zahay. Fa le rano mahery. Anasitrana ny aretinay rehetra aloha. Misaotra Jesosy. Mahay tonga hatrany amin'ny ati-dohanay zany. Miranay sy ny taolana sy ny nofonay rehetra ninina aretina. Efa nentinao ty ambony azy fijaliana tamin'ny alalan'ny ranao. Irovanay rehetra amin'ny andro rehetra iainanay. Misaotra Jesosy. Misaotra Tompo. Hamela heloka satria izahay dia mpanota daholo. Ary mino fa hoekenao ny fivavahanay teto androany noho ny famindraponao sy ny fandeferanao ho anay mpanota. Misaotra Jesosy. Jesosy akaizanay, Jesosy anay, sady tsy mahafoy sady tsy mahafoy, Jesosy anay. Raha ny olona mety mandao, raha ny olona mety mandao anay, Jesosy tsy mandao, Jesosy no tsy mandao, Jesosy anay. Misaotra Jesosy. Ho tanteraka tokoa izany.
amin'ny anarana ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahitra ny tany rehetra. Amen. Dia mahireza daholo tompoko. Fiadanana trany ny manompo anao manome hafaliny tsy mety lany mampisavala elo mandrava tomany ifikitra mafy ao ry tompo malay tsy sarasara fa ny fihevitratseko takatrini saku kana yalasanyakyu yanofona nirakyu sitantananautiakyu sitakatrini saku kana yalasanyakyu yanofona nirakyu. Feverana tsara tsy hitondra loza fitondra fiadanana mandrakizay porofoiko atompoko fianao no tompoko e nakalaina sy latsalatsaina zaho tsy angaina fa ny fihevitratseko sitakatrini saku kana yalasanyakyu yanofona nirakyu sitantananatsakyu sitakatrini saku kana yalasanyakyu yanofona nirakyu.
Tenanze social way.